taloha ny ala ny miaro anay. Ankehitriny izay no maniry hiaro azy. Manana harena voajanahary miavaka sy maro karazany i Madagasikara. Tena ilaina amin'ny fiainan'ny olombelona ireo haren'ireo satria fototra ahazoana sakafo sy rano ary akora ampiasaina amin'ny fitsaboana, ny fanorenana ary ny indostria ny lamba. Saingy tanindonondoza amin'izao fotoana izao izy ireo no ny loto sy ny fitrandrahana tafahoatra ataon'ny olombelona. Soa fa misy ny vondrom-piarahamonina eny fotony mandray andraikitra amin'ny fitantanana sy fiarovana ny tontolo iainana. Zero no anarako. Isan'ny fokon'olona mpitantana anaty VOI na vondron'olona ifotony eto amin'ny toerana misy ahy. Tsy mety afaka ataon-tsaiko ilay alina nisamboran'ny lehilahy maromaro tamin'ny kerisetra ny vadiko. Noho ny fahitany azy ireo ny taona hazo sarobidy avy ao anala nankao anaty fiarabe ho any Amorondriaka. Mila fahasahiana ny fijoroana vavolombelona momba ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Iankinan'ny fiainantsika nefa ny harena voajanahary, ny fambolena, ny rano, ny fahasalamana eny hatramin'ny soatoavina ara-kolontsaina. Midika ho fiarovana antsika ihany araka izany ny fiarovana azy. Zaho n'Olandry, mpikambana amin'ny vondron'olona ifotona, mpitantana sy mpiaro ary voajanahary. Fanjava maromaro izay no nahitanay fanapana kakazo ao amin'ny faritra Arova. Tsy mazava fa zahoan-dalana, mifanohitra ireo tatitra azo ary manipy-maso ireo manam-pahefana sasasasa. Nanaitra ireo mpikambana hafa koa zaho, ka nisy ireo solon-tegna ny rany ampahafantatra ireo manam-pahefana sy hametraka fitoriana. Nanokatra fagnadiadiana sy nanangana antotan-kevitra ary fijoroana vavolombelona izy ireo. Nitsatra vokotra izany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Matetika rehefa misy fandikan-dalàna ny tahotra no mibaiko. Tsy mitady olana mahatahotra hijoro vavolombelona raha miteny aho isy iaino ve? Kanefa tsotra ny zava-misy eny fotony. Maro ireo raharaha no hajanona tsy misy toy noho ny tsy fampian'ny mpirofo. Ary rehefa mavesatra ny tranga na olona fatabahoaka no ahiana ho tompon'antoka dia tezitra sy maneho tsy fahafaliana ny mpiara-monina. Voapanga ny fitsarana, ny polisy ary indraindray voatonona fa ny kolokolo no lazaina ho antony. Saingy isika rehetra ihany koa dia mila miaraka mahafantatra fa ao anatin'ny fanjakana tan-dalàna tsy misy fanamelohana azo atao raha tsy misy pirofo. Ny pirofo antota taratasy, sary, horonan-tsary ary fijoroana vavolombelona. Ireo no anisan'ny fototra lehibe ahafahan'ny fitsarana manao ny asany. Ny pirofo ahoana ny fanangonana azy? Ny tatitra ara-panjakana na procès verbal dia arafitra ao aorian'ny fikarohana sy fanamarinana ataon'ny rafitra misahana ny fanadadiana ara-pitsarana, officier de police judiciaire na OPJ momba ny fisian'ny fandikan-dalàna. Ny mpiasan'ny sambandrarahan'ny ala na ny mpiasam-panjakana hafa koa dia afaka mahazo fahazoan-dalana manokana iasa amin'ny maha OPJ azy. Anisan'ireo pirofo eken'ny lalàna ny fijoroana vavolombelona ary matetika dia manana lanja lehibe izany satria mety ho singa manan-danja indrindra ahafahana manapirofo ny zavan-tranga sy mandray fanapahan-kevitra. Nahoana no tena ilaina ny vavolombelona? Tsy voatery hibaboka ny olona ahiana ho nanao fandikan-dalàna. Anjaran'ny fanjakana izay miapanga sy mitaky ny fampiarana ny lalàna no manam-pirofo fa nisy tokoa ny fandikan-dalàna ara-tontolo iainana. Ary matetika ny pirofo dia miankina amin'ireo olana hita maso, na ndre na nanatry maso ny zavan-tranga.
azo ianona ampilaminana sy arovana ny vavolombelona lavitry ny fisian'ilay olona voaroiroy. Ny fanambarany dia soratana ao anaty tatitra. Indraindray koa mety antsoina hijoro anatrea ampitsara izy ireo, saingy misy foto-kevitra iray tsy miova izay olona milaza pahabaimaso fa mahalala tompon'antoka tamin'ny fantika an-dalàna iray dia tsy maintsy mamaly ny fanontaniana manoloana ny fitsarana. Ary raha lasa mampidoza ny fijorana vavolombelona, mety hitrango izany. Tena misy tokoa ny tahotra valifaty. Amin'izay trango izay misy dingana lehibe sy mila arahina. Angony avokoa ny pirofo rehetra mety manamarina ny fisian'ny valifaty. Mangataha fanampiana sy fanohanana avy amin'ny olona tokisanao anaty vondrona. Mankanesany amin'ny klinika juridique, pahalalàna na mpisolovavy. Mitadiava fanampiana amin'ireo fikambanana mpiaro ny zon'olombelona na ny tontolo iainana, ary ampiasao ireo lalàna rehetra ahafahana mitady rariny. Tsy irery velively ianareo. Ary ahoana kosa ny amin'ny lanceur d'alerte, ny fanaovana fitorohana dia tsy mitovy amin'ny fametrahana fitoriana. Izany dia fampahafantarana amin'ny fisian'ny loza na fandrahonana mety hanimba ny tombontsoa-iombonana. Eto ohatra dia ny tontolo iainana. Ny mpitoroka dia olona iray manao izany an-tsitrapo, tsy misy tambony na tombontsoa manokana andrasana. Tsy maintsy manana fahalalana mivantana sy manokana momba ny zava-misy izy. Ary indrindra tsy misy olona mananjoam-pangiana azy amin'ny alalan'ny valifaty na andrahona azy na anasazy azy noho izy ny teny sy nampandre. Fandikan-dalàna ny valifaty rehetra atao amin'ny mpitoroka. Ny fiarovana ny tontolo iainana dia tsy resaka lalàna fotsiny, resaka herim-po, pirofo ary feo sahy miteny. Rehefa tsy mahomby ny fampandrenesana, ny tatitra na ireo ezaka atao eny fotony, dia mbola misy dingana iray tena manan-danja, ny fitoriana. Ny fitoriana dia dingana ara-dalàna ahafahan'ny olo iray mampafantatra amin'ireo manam-pahefana mahefa ny fisian'ny fihetsika na tranga heverina ho fandikan-dalàna mba ahafahana manesika ara-pitsarana ny olona ina ho tompon'antoka. Ny fitoriana ny fiandohan'ny dingana matotra atao amin'ny olona iray na fikambanana iray mba hitadiavana ny marina, fangatahana fanorenana ny fahavoazana na fampiarana sazy araka ny lalàna. Ny taratasy fitoriana dia tokony ahitana ireto manaraka ireto: ny mombamomba ny mpitory, anarana sy fanampiny, laharan'ny kara-panondro na CIN ary adresy, famaritana mazava ny zavan-tranga, inona no ny tranga, taiza, oviana ary iza ny voakasika izany, ny pirofo, sary, vavolombelona, atota taratasy na pirofo hafa, fangatahana mazava, fampiarana sazy, fampitandremana, fanonerana fahavoazana sy ny sisa, ny daty sy ny soni. Raha sendra sahirana amin'ny fanoratana io taratasy io ny olona iray na vondron'olona iray dia afaka mangataka fanampiana izy ireo. Ny fikambanana mpiaro ny tontolo iainana, ny mpisolovavy na koa ireo manam-pahefana eny an-toerana dia afaka manoro lalana sy manampy amin'ny fanatanterahana ny dingana rehetra ilaina. Aiza no ametrahana ny fitoriana? Ao amin'ny tribonala ambaratonga voalohany no anombohan'ny fanenjehana ara-pitsarana momba ny eloka. Any no andraisana sihatrehany indrindra ireo raharaha mifandraika amin'ny fandikan-dalàna mahakasika ny ala sy ny arenana atiala ary ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary. Tsy ny lalàna famaizana ihany anefa no azo arahina. Ny fahasimbanana teraky ny fandotonana, fanimbana ny tontolo iainana dia azo entina eo anatrehan'ny fitsarana sivily ihany koa mba ahazoana fanonerana ny fahavoazana nateraka izany. Raha tsy mahafa-pony iray amin'ireo atoko ny didim-pitsarana nivoaka dia afaka mampiakatra ny raharahany amin'ny fitsarana ambony na cour d'appel izy. Raha mbola ilaina izany dia azo entina any amin'ny fitsarana tampony misahana ny fandravonana didy na cour de cassation ny raharaha ho dingana farany. Amin'ny toe-javatra sasany misy andrim-panjakana hafa azo atonony sy ametrahana fitarainana. Ny fitsarana misahana andrara-panjakana na tribunal administratif sy ny filakevim-panjakana conseil d'état. Raha te hanohitra fanapahan-kevitra na fepetra ny raisin'ny fitondram-panjakana na koa angataka fanonerana noho ny fahavoazana nateraka ny fanjakana. Ny sampana miady amin'ny kolokolo na pôle anticorruption PAC misahana ireo raharaha rehetra mifandray amin'ny kolokolo, ny fanararaotam-pahefana ary ny fandikan-dalàna mifandraika amin'izany. Tsy lalana mora ny fitadiavana rariny amin'ny alalan'ny fitsarana, saingy lalana azo ale izany. Tsy eny anivon'ny fitsarana ihany no ahazoana ny rariny. Ankoatra ireo dingana ara-pitsarana dia misy ihany koa ireo rafitra tsy ara-pitsarana izay tena manan-danja nefa mbola vitsy ny mahalala azy. Ny CNIDH no feo miaro sy miantoka ny fanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara.
manara-maso ny zava-misy izy mampandre rehefa misy olana ary manolotra sosikevitra ho fanatsarana manoro-hevitra ireo tompony andraiky mpanjakana izy manome sosikevitra natsarana ireo volavolan-dalàna sy lahatsoratra ara-dalàna ary miara-miasa amin'ireo andrim-panjakana eto an-toerana sy iraisam-pirenena manao fanentanana sy fanabeazana ary mampahafantatra ny vahoaka momba ny zon'olombelona ihany koa izy ary indrindrindrindra mandray sy mandinika ireo fitarainana mifandraika amin'ny fanitsakitsana ny zon'olombelona ny CNIDH ireo rafitra ireo dia tsy misolo ny fitsarana sy taingy manome toerana manan-danja ahafahan'ny olona hoenoina mahazo torohevitra ary arovan'ny lalàna ny fahafantarana azy ireo dia efa dinany iray lehibe amin'ny fiarovana sy fanamafisana ny fanajana ny zoanana ny tsirairay mananjo sady manana didy hiaro ny tontolo iainana ny vondron'olona ny fotony ary misy ireo androm-panjakana afaka manohana antsika rehefa tadidonindozana izy io sy ny karazany zava-mananaina nanantsika fantaro ny zonao